Taorian'ny inspecteur d'État ny mpiasan'ny hetra dia ny teo anivon'ny fady tseranana kosa no nieritreritra hanomboka fitokonana. Raha tokony tamin'ity androany ity moa no nanomboan'izany dia tsy tanteraka izany araka izao tatitra hoentin'ny vola ravoavy izao. Eo amin'ny sariny Stefana Zavandimetrany. Niato tamin'ny ora fara ny fitokonana izay saika ho tanterahan'ny mpiasan'ny fady tseranana nanomboka androany. Raha ny zava-misy teny magasin Généraux teny Tanomena ny maraina teo dia ampahany tamin'ny mpiasa ihany ny tonga, tsy dia nisy firy ihany koa ny mpandrarana monjy ity birao ity. Tamin'ny talata teo zany any nanao assemblée générale, natsoina dominy solotena manerana amin'ny birao, ny Antsirabe, Tamatavy, ny Vato ary ny teto Tanomena miampy ny mpiasan'ny direction générale etsy Antaninarenina. Rehefa nivory teto ny AG dia nanambara fa ametraka préavis-na 48 heures ary hanomboka fitokonana rehefa tapitra le feim-potoana nomena. Ny feim-potoana nomena moa zany tapitra androany maraina. Nefa omaly après-midi zany izay nazo email avy any amin'ny syndicat hoe miato ny grève fa efa nahita vahaolana. Ny olana dia izao, tonga zany androany maraina izay fotoana tokony atombon'ilay fitokonana, ny ankamaroan'ilay mpiasa tsy mahafantatra akory izay hoe fampiatonan'izay fitokonana izay satria tsy nisy assemblée générale. Raha ny tokony izy zany tokony tonga aty ny syndicat dia manao assemblée générale dia manao ny tatitra amin'ny mpiasa hoe mianto ny grève noho ny reto antony reto. Ny olana zany dia tsy misy hatreto aloha ny assemblée générale fa miandry izay eto hoe inona ny tatitra hoentin'ny syndicat satria ny mpiasa tsy afaka manapaka. Fa raha mifantatra ny mpiasa aloha hatramin'izao dia hoe tapitra le 27 ora. Efa nisy décret efa tany amin'ny 2003 ny tokony efa niaplikena manome indemnité-ny mpiasan'ny fady tseranana ary tamaranay koa amin'ny mpiasan'ny hetra ny impôt zany. Efa ny décret io zany hatreto mbola tsy appliqué dia iny no mitakiany syndicat ampiarina azy. Nisy fivorian'ny solotenan'ny syndicat sy ny mpiasan'ny fady tseranana ny folakandro teo ary tamin'izany no nanapahan'ny mpiasan'ny fady tseranana fa ato ny fitokonana. Efa misy ny fampifararahana amin'ny tompon'andraikitra, voalaza fa antony nampetoana ny fitokonana ary andrasana araka izany ny valin'izay fampirarahana izay.